Zavatra hitako tamin'ny poste tamin'ny Fleury Rakotomalala. Momba ny entretien-ny Léandre Rajoelina sy Macron. Alors, le président de la République s'est entretenu avec Léandre Rajoelina, président de la République de Madagascar, ce vendredi 26 juillet, au palais de l'Élysée. Tu ne te mets pas ici, t'es nu. Alors, le chef de l'État a tout d'abord remercié le président Rajoelina de sa présence à Paris à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Je traduirai après par la suite. Lors de cet entretien, le chef de l'État s'est réjoui de la densité du partenariat franco-malgache, fort des liens humains entre les deux diasporas, des relations économiques et commerciales, des coopérations en matière de développement, je veux dire, ainsi que des échanges culturels et scolaires entre Madagascar et la France. Les deux dirigeants sont convenus de continuer à approfondir ce partenariat dans tous les domaines. Les deux présidents ont également évoqué les coopérations bilatérales à mettre en œuvre, tant pour la création d'un centre pour l'action de l'État en mer et pour développer des infrastructures de transport innovantes, ainsi que des projets énergétiques ou bancaires. Ils sont revenus sur la crise que traverse actuellement le Grand Sud, Malagasy, en proie à la famine, et les solutions qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire de la région. Le chef de l'État a indiqué que la France continuerait d'apporter un soutien financier à Madagascar pour faire face à cette crise. On va décortiquer. Ça va comme na relayé ici. Fagaïta sana i Macron s'il est là tout. Tamni vendredi 26 juillet, dans le palais de l'Élysée. Très fagaïta n'charewa te confirmer ouais les Macron nous na metakan li les ratutu en pouvoir. Ça fait la franc-maçonnerie a mis en place les Ratutu au pouvoir à Madagascar. Lui, ça veut dire qu'il accepte le fait que Léandre Rajoelina, il a triché pour avoir sa place. Il a oppressé le peuple pour qu'il soit au pouvoir, mais ça ne dérange pas la France parce que ça si tu me déranges la France, ça ni partenariat entre les entreprises, c'est un partenariat ni néocolonialisme, ni finununa ni arena Madagascar, ni entreprise façante, na manzaka ndrindra Madagascar, entreprise française, et vanteny qu'on a revu, fa nataontsika ny liste, te io fa confirmer io ny zavatra ataony. De inona koa raha hoe lia économique zany de nampanakarena la France zany ny Madagascar. C'est-à-dire relations économiques et commerciales, coopération en matière de développement. Développement, ils ont développé, ni tani façon tan cash, tan façon développé, amna milliard, ni chatom ni fulanitra, des fois, na kamfulata ne Madagascar, surtout, des fois, d'exploiter des matières premières à Malakasia, des fois, tsara, ni resaka asa natao à Madagascar, ni entreprises, les grosses entreprises, je veux dire les oligarques français à Madagascar. C'est dans le truc en matière d'éducation culturelle, une culture culturelle, des fois, en matière d'éducation, qui rase le sol, taux d'analphabétisme à 70%. Donc, ni nakumu, ni niveau scolaire à CE2. Je continue, tant je répète, ça va, dans la deuxième partie. Et nous n'avons pas maintenant, je regarde. Les deux présidents ont également évoqué les coopérations bilatérales à mettre en œuvre tant pour la création d'un centre pour l'action de l'État en mer, d'un centre pour l'action de l'État en mer. Il sépare ça de ça, il sépare ça à
ny vazano ny trandraka anazy sy rehefa miteny hoe transport innovant ainsi que des projets énergétiques inona ny miafinao amban'ny Zepars araka izy isany inona miafinao amban'ny Zepars trillion de gaz no miafinao anatin'ny Zepars. La France tsy manana pétrole trandrahana na koa hoe gaz trandrahana de gaz nisa no alaina izy efa ina moa tiky teneny en guerre contre ny la Russie de ny gaz nisa no alaina ny gaz ny malagasy ny Zepars atsika zana de veloma rehefa izy miteny hoe la France continuerait d'apporter un soutien financier à Madagascar. Dikan'izany de mbola omena tsolotra foana zany le Andry Rajoelina mbola corrompu foana le Andry Rajoelina manao mimi any aty andafy zany de la France manaiky de hitanareo le hoe éradiquena hoe ny problème amin'ny sud ao tsisy éradication zany fa ny éradiquena amin'io de ny olombelona mipetraka eo de vonoina quick ny ONG zany rehefa ny ONG ny tonga à Madagascar de tato zay fa ny ampina ny manina atsika rehefa andrareo mampiditra ny euro de amina milliard sy tomony ao ambadika ao de raha io lafa mihina dans sud raha tiatsika éradiquena tiatsika hoe fafana hoe tiatsika tsy misy de tsy misy io fa diso non-géanio neka enjana be ohatra ny ane Congo tanareo nord du Congo la non-géanio enjana be satria intérêt français ny ao ambadika ao vola be miodina qui brasse derrière vola be tsy hoe tsy vola be le hoe vola kely any fa vola be amina million d'euros de le olona mipetraka eo amin'ny tany io manelingelina andro zareo de io tsy maintsy foanana fa tsika mbola tsy mahatakatra le programmation andro zareo satria mbola vendrapory za aloha de ozy isika tena tay amina many de la France zany mbola apitika izy ao Madagascar rehefa tsika nefa ny firenena faramanitra indrindra de le Andry Rajoelina efa mamoky ny tena sy mampiakatra ny tenany anina fa io no fandehany ny accord nataon'le Andry Rajoelina taty andafy de amaritra amin'ny Madagascar tsy ny Zepars de ny la France no ampiasa anazy le Andry Rajoelina de manaiky ny fi-exploiter ny la France ny Zepars efa niteneniko anareo de mo de projet énergétique de mo de développement durable de mo de taille de mo de amande de mo de fourna lika fa tsy hiditra io tsy latsaka any am-posin'ny vahoaka malagasy mbola hiditra any am-posin'ny Andry Rajoelina sy le Andry Rajoelina sy ny famirazakandisa tay amina many inantsy finantsika malagasy ny ao amin'ny sud ao de zay hitanareo le ao amin'ny Congo hitanareo ny fandehana amin'ny Congo le misy le hoe hanao accord de paix koa ny président congolais sy ny ary amin'ny Anne-Marie fa ça veut dire ça rima quoi de mo de faly daholo mivasa fa misy accord de paix tsy nisy guerre fa ny olona fonindrindry ny ina moa tiky tenenina le ny Rwandais ny te angalatra ny arenany Congolais satria amina diamondraha sy arena kibony tamy be de be ny ao ambony ao ny ao amin'ny sol Congolais de mame génocide na olona sy ny olona rehetrarehetra maniva ny Congolais rehetrarehetra tsisy sary le vehivavy le nanao ohatra zao le hitanareo le je sais plus quelle Congolaise a fait cette photo là tsisy manontany tsisy micensurge satria tsika mainty fanjakatsika manala an'io amin'ny pouvoir eo za aloha ny defa leo sitofoka tanteraka amin'le fitondran'le Andry Rajoelina satria manne loatra tsika malagasy anaovany azy kanjakatsika no meritreritra fa io zany io anatin'ny antany eo amin'ny Fleury fa Fleury Akotomalala no publie anazy fa anatin'io zany de fa ny preuve hoe namidin'le Andry Rajoelina tsika namidin'le Andry Rajoelina ny tanitsika namidin'le Andry Rajoelina ny Zepars atsika tsisy hoe accord de coopération bilatérale il y a pas de coopération tanareo de coopération bilatérale ce partenariat, il n'y a pas de partenariat, c'est que du patriarcat, un accord patriarcal. C'est-à-dire,
ny vazahany mbola ray aman-dreny. Tsika mbola matoa mbola mangataka. Hitanareo fa miteny hoe soutien financier. Soutien financier. Taizanareo mbola nitan'zareo soutien financier. Tena no mitsandraka amin'ny vinarenako ambanin'ny tany. Tena no mitseritra poroko. Tena mbola miteny hoe soutien financier pour ihany. Dikan'io hoe namidy de mena vola kely le andry. Ça fait ça. Zay ny dikany. Soutien financier amin'inona? Raha izy ny tena hoe resaka partenariat zany de soutien financier zany no menanao fa investissement. Raha izy manao hoe partenariat fa tsisy partenariat io, c'est te foutre dans la merde encore plus. Ny vola rehetrarehetra anaty mila transparence fa io ndray de hainy vazaha tsara mangalatra anazy satria tsika ny président antsika manne manina tsy manana na brevet tsy ananany. Donc anjaratsika no mieritreritra ny misy mbola manontany anao tsy manao ana mandefanao message privé hoe Cynthia hoana fahitanao an'le tsisy médaille zany tagna tsy le resaka Jeux olympiques loatra ny nandehanany zareo teo jereo tsara ny athlète nalefany athlète manne daholo donc na medy anankiray raha tsisy hoe ratsy hoe ngamany ny pétanque ngamantsika zay mo azo médaille comme d'habitude. Fa raha ohatra hoe zavatra nanana de io prétexte andehanana ty andafy amarotana ny tanindrazana. De ny mimikely be de be manaiky daholo sy manaraka. Fa za alony raha ny tenako manokana de zay ny tenenako hoe za boycott. Moi je boycotte les Jeux olympiques. Tsy hitanareo any vous ne m'avez pas vu. Tsy hitanareo mihitsy nananjery an'iny raha ça m'a quand même fait tsy de rêveko loatra. Coucou ma Safira, cœur sur toi. Salut Linda, cœur sur toi. Salut ma miel la taquine. On dikodiny zareo le message mba tsy azony vao. Zay mihitsy fa tsika rehefa izy manodikodina le izy le motoe ahodikodina de tsika mametraka anazy amin'ny tena izy on va simplifier azavatsika tena hoe azavatsika tsara mihitsy hoe ina fandehan'ny tany les textes Antonio Fleury ny source mais je crois que c'est sur le site officiel la mihitsy du gouvernement français. Kay raha jojo fa za no mamarotra ny tany gasy satria tsy manana nationalité de tsy rara ny hoe vitatreo ny malagasy zay mihitsy. De tanako tsara le famille Tonvagy Andrano avereniko loha de avereniko any amin'ny sofondry le raha jojo la tsara. Fa le famille Tonvagy Andrano le sy nanororo ny vahoaka tao Vagy Andrano tao nataony vahoaka fitsaram-bahoaka nandrazany anara tsisy ajany. De raha mbola tsy avoakan'le Andry Rajoelina ny olom-bofidy any amin'ny côte est na ny olom-bofidy eran'ny tany Madagasikara hatrany amin'ny nord ka hatrany amin'ny sud hatrany amin'ny nord comment je sais pas comment on dit ça ny temo gasy ka hatrany atsimo de fantatra anareo tsara fa zay tsy iondrika zay da vahoaka ny olona mitsangana de zay itsangana fa tatazo zay itsangana fa tatazo raha za de avoaka ao namanay fa tatazo ny anaovanay anareo. Zay no resaka antsika androany. Le Andry Rajoelina de fa varotiny ora be ny tanitsika. Tanareo io famille amin'ny sud tena io mosary amin'ny sud tena hoe asoriny io mosary amin'ny sud te tavavoaka io mosary amin'ny sud hoe miala. Tsy mila vola be de be koa. Nisy pakely nahita tsara le solution fa nataony zareo nataony ONG organisation non gouvernementale
tao Madagasikara hitanako hoe tompon'ny UNICEF sy ny tariny reny fantatranao tsara fa UNICEF namono olona be dia be sy namono zazakely be dia be eran'ny Afrika fa tsika mbola metehatra amin'ny organisation mieritreritra hoe anavitra tsika tsy anavitra tsika mihitsy na resaka vaccine reny ara famonoana extermination ny vahoaka mainty ny vahoaka malagasy zay ny dia tavin'zareo atao fa tsika mbola tsy mifo ihany mbola jamba ihany matoa ty pasoko ty enjehan'ny zareo be signalena isaky ny mihetsika atao daholo zay tsy visible na atao daholo zay ampangina ny vavako de tato dio zay fa matoa zay ty pasoko ty zay de zako dangereux be amin'zareo satria za sady miteny anglais miteny français miteny espagnol so ça fait longtemps que je parle pas espagnol mais je parle très bien espagnol donc haiko mamoaka anazy amin'ny teny rehetrarehetra de zay mahatonga an'zareo manenjika be anahy de mody hoe nitendratsiko foana na le feo hoe iny be tendratsy iny zao non c'est parce que je suis très dangereuse parce que je montre atondroko anareo tsara mihitsy hoe io satria hitanareo ça quoi j'ai travaillé très longtemps dans les ressources humaines na c'est la paix tamin'ny ressources humaines de hitanareo ny fomba fitenin'le olona zany oui non moi ce que je fais c'est de la gestion de ci des carrières de ci nanana de aller faire explication avec des mots genre intellectuels et tout le tralala et en fait j'ai tendance à vulgariser ce que les gens disent dikan'izany azavako aminazy amin'ny fomba mazava indrindra sy mahitsy indrindra ny zavatra tenenin'le olo iny satria tsy ny olona rehetrarehetra ny atakatra ny zavatra teneniny zany mieritreritra zany izy hoe rehefa mampiasa ny Timothy za de de misy tena mieritreritra mihitsy tena enjana be izy ohatra hoe izy nefa zavatra simple be ny ataony hoe olona manao manao la paye amin'ny début du mois manao la paye amin'ny fin du mois tsy misy fiainana pourri rehefa ianao manao gestionnaire de dossier t'as pas de vie tu fais que ça quand tu es là pour la carrière tu fais des arrêtés tu fais des trucs mais c'est simple comme dire bonjour pour nous atao hitanareo atao na moa tsika teleny aingoingona amin'ny aingo fiteny sy ny tariny donc comme je sais très bien et comme je sais très bien vulgariser des mots techniques, donc je suis très dangereuse. Comment dire reformuler et comment et ça ça se contourne à son intellectualité. Oui, chacun se dit, je peux pas descendre. Oui, des fois tu peux pas descendre, c'est vrai. Mais à minima, tu fais quand même l'effort d'expliquer. Oui, mina effort d'explication, d'essayer n'entendre satria azavako amin'ny teny azony olona rehetra hitanareo na de olona tsy nianatra mahazo ny zavatra ataony satria mantsy le teny intellectuel trop intellectuel rehefa de politika zany zany resaka hoe politika zany ho an'ny olona rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra no afaka manao politika daholo peu importe hoe nianatra iny sa tsy nianatra iny ny démocratie zany koa c'est pareil ny olona rehetrarehetra no afaka mametraka an'zay eritreritrany de misafidy hoe inona ny tena izy inona ny tena tian'zareo atao inona ny tena orientation hoentina atao hitondrana ny tanindrazana savena antsika rehetrarehetra manana responsabilité mi-comprendre amin'ny politika malagasy raha tsy nisy ny géopolitika malagasy raha tsika tsy matakatra an'izay de inany amanitsika de zay mahatonga miteny an'le izy amin'ny fomba tena hoe simple indrindra ao azy ny olona rehetrarehetra
na ny olona tsy nianatra zany na ny olona be tenindratsany na ny olona mianatra be zany dia azo an'le zavatra teneniko rehetrarehetra. Tsy azo ny zavatra tiandry zareo atao amin'ny tantsika rehetrarehetra. Akory aby Cynthia, olombola angeny mpivarotra tanindrazana émission colonisation natokany après zay mihitsy c'est dans les années 70 tsika efa niady be, dans les années 47 tsika efa niady be dia anjakatsika ny miady ho an'ny tantsika amin'izao année 2020 zao 2024. Tena zany mihitsy ny malala mamakafaka ny teny zay mihitsy mamakafaka ny teny mamakafaka ny teny. Merci Maman Miel Latakine pour être toujours là déjà, d'être toujours là. Donc zay mahatonga anjareo ny signalena ty pageko ty satria atahoranjareo za nen'le Andry Rajoelina ne ka vidina ny gemme nen'le Andry Rajoelina ne ka vidina ny anona rehetrarehetra ny anany amin'ty page ty za sady tsy miantso ny olona hoe zareo amin'ny tena hoe tena minantso fina le page zay amin'ny tena hoe raha tianareo mbola hoeto dia asivy ny gemme sy ny tagna fa za tsy mividy gemme ary za tsy mividy hoe tiavo ny pageko na ohatra zany fa za ko miteny fotsiny hoe raha ohatra nareo te ahitana foana hiteny ny problème à Madagascar dia alefaso miposiposy dia alefaso mipartage satria il y a que comme ça no andresentsika an'ireo satria ireo zany hitanareo ny natonga ny Fleury Rakotomalala tsy hitanareo tsony satria le Andry Rajoelina nametraka armalana olona misignaler en compteny dia ny olona ny fomba le Facebook dia simple be c'est base d'algorithme dia revenao mbe signalement amin'ny comptenao dia hoe tsy hitan'ny olona tsony zany ianao amin'izay dia ohatrany natonga ny compte-ny Fleury satria sady zay compte personnel ny anazy fa tsy nanao page izy dia zay no natonga anazy ny nantsifinany raha tianareo ho fantatra fa fomba le Andry Rajoelina zany ils sont très bons en communication, ça c'est certain, c'est indéniable. Cependant nous aussi on est bon comme donc il y a pas de souci pour ça. Dia zay ny tenenako anareo hoe raha tianareo hoe za hiteny dia alefaso ny partage BDP dia alefaso ny anatsika ny aditsika tsy mitsahatra raha tsy maresy tika, c'est tout. On ne s'arrêtera pas tant qu'on ne gagnera pas. Tadio foana zay hoe raha reo ny maresy sa tsika olona ny malagasy zany exterminé tsisy tony reo tsy mieritreritra mihitsy ny ho an'ny malagasy zavatra eritrereton'ireo ho ny ho an'ny tenan'ireo tsisy tsony zany hoe vahoaka malagasy zany. Tanareo ny situation aborigène en Australie, je répète tout le temps, c'est une situation aborigène aux États-Unis. C'est en train de se passer à Madagascar. Il va depuis 2009 nous on fait ça manjaka amin'ny tantsika depuis 94 à 94 ny karana nefa mividiny olona eo amin'ny tondra ny tantsika dia anjaratsika no mijery ny karana dia vaza de nationalité. Je répète ça ndraroa tanareo zamana namana étudiant dia hoe namaka étudiant hoe tsika fa maninona tsika tsy mody fa maninona reo zanaka karanareo no afaka mody fa maninona tsika no teanao zavatra ny amin'ny tantsika nefa tsika tsy afaka tsika satria ny gouvernement misy mibloqué. Tanareo ny gouvernement malagasy mitsy mibloqué any jeunesse malagasy hoe avy nianatra taty andeha hiditra apiditra ny fahaizana any Madagasikara dia zareo mitsy mibloqué dia mody enjehana hoe toy no miseho milay fa avy any an-dafy toy no miseho hoanina fa miseho hoanina sy ny tariny dia zay mahatonga ny jeunesse tsy mandeha io tsy hoe tamin'ny génération le Andry Rajoelina fa tamin'ny génération ny Ravalomanana ny tay amina many be dia zay mahatonga nefa ny karana
verina mody daholo ny zanany mianatra ty andafy fa verina mody daholo ny zanany ohatrany hoe spory mihitsy ny tena tompon-tany nefa olona patrida pory na nationalité vazaha de zay de jerenareo tsara fa ohatra zao jeunesse mitovy aminay zao a tianao zavatra any Madagasikara de menace de mort ny tratrandra tsy tanareo le exemple aketo amin'ny réseau social eto c'est un film parti fotsiny fa menace de mort ny tratrandry zareo vononay lara ela verina any ataonay an'izao lara tena mariny zany fa tsy hoe zavatra lainga fa za miresaka amin'ny entrepreneur surtout zao na tena be de be ny entrepreneur any sud-est iny ataony zareo an'izany depuis an'le Andry Rajoelina tonga teo amin'ny pouvoir tena nisy tena za miresaka autre chose je connaissais à peu près la famille je parlais avec lui indrindra mais ganareo moa tsy manana entreprise na vanille any Madagasikara ozy izany efa menacé-ny zareo anay tsy afaka mi-exploiter any ana nefa tsy de génération en génération mety sinoa baka manakara génération en génération zareo ny exploiter an'io an'io gasy satria migasy mety sinoa komponareo tsara hoe nany aton'le mamety sinoa satria ny olona manakara tsy mifanambady entre eux am'le resaka drépanocytose. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de métis à Manakar et tout. Des métis nous tout pour les gens. Dégager. Luc, je t'avais dit que tu ne te trimballes pas derrière moi tant que t'es pas habillé. Hein? C'est la dernière fois. Hein? N'importe quoi. Bonsoir. Indray zany le soratra be nanoratra nosoratan'ny Rajojo tamin'ny le rindrina sa inona Madagasikara tsy maintsy manjoka n'importe quoi. Zay namidiny ny LG-Pars. Namidiny le Rajojo ny LG-Pars de mody hoe partenariat. Taizanareo mbola nahita partenariat niaraka tamin'ny la France satria amin'izay depuis la colonisation. À aucun moment il y a eu de partenariat. C'est de la collaboration. De Ncharoa, nous mahazo ni meilleure partie. Fatika malagasy tsy mahazo inina fa manne manne. Des mots de partenariat. Donc anjaratsika ny meritreritra raha ohatra hoe ana de partager en masse ny zavatra teneniko eto satria oenjana ary tsika foko tsirairay avy de eritrereto fa tsika ny voalohany exterminer ny andro amin'izany matoa ny entrepreneur atsika aloha no mpitehany jereo tsara fampitehana le entrepreneur mpanao la vanille rehetrarehetra reny jereo tsara tesinareo mbola misy hoe ny vanille ty andafy zany ka à 5 € ny singana anankiroa ny anankiroa no 5 €. Nefa ny kilao ana vanille 1000 ariary any Madagasikara. Famonona ny entrepreneur malagasy zany. De isa moa no mi-exploiter an'izany fa tsy ny entrepreneur de la côte ve. Sa ve zany tsy manome leader amin'ny côte tsony. De anao vanille ametrahany revatra de apetraka amin'ny préfet Malamalo. Préfet Malamalo ny apetraka tsirairay eo amin'ny sur la côte. Si c'est manaraka ny didin'le Andry Rajoelina fa reo mbola mponono reo mbola minono an'le Andry Rajoelina. Je parle de mes compatriotes dans le sud-est là. Nareo mbola minono reo. Tady dio ny tenen'ny Razambe. Hoe aza mba miondrika amina merina de aza mba matoky an'ny rehefa ohatra hoe merina no miteny anareo hoe hay ataoko io. Ça jamais été fait. Donc, ça ne marchera jamais. Satria ny zavatra hatramin'ny colonisation à partir de 1897 de divisé pour mieux régner de ny merina napetraka amin'ny vazaha ambombony kokoa noho ny la côte. Zay mahatonga an'io barrière administrative be de be ao Madagasikara. Je répète, fa raha tsika mbola manaiky
aratsika mbola manaraka efa ny elitatsika nefa potehany voalohany indrindra zay tsy afaka ny ala ankatra zay tsy afaka ny ala atao amin'ny lakotao ankatra raha tsy ny collaborer anazy tsy zany na fa zay tsy afaka ny ala ankatra jereo tsara fa ny olona tena hoe anavitra ny sy nanao ny asany tsara rehetrarehetra ho an'ny vahoakany ao Madagascar du nord au sud de Madagascar du nord au sud de Madagascar de nataon'ilay Rajoelina an'ny maniny daholo zao ce ne sont nos élus qui s'enlèvent ny olona ny voafidim-bahoaka no asoriny ny voafidim-bahoaka no alefany any amin'ny prison vonony ny olona miady vahoaka no vonony ny doni tsy adino tsy izy rery no maty tao koa dia anjaratsika no mieritreritra fa raha tsika mbola miondrika sy mbola manampina tainy masotsika dia nantsy finantsika satria nouvel ordre mondial nataony eo jereo tsara la société française est profondément raciste satria hitanareo tsara ny rassemblement national mifidy BDP niany hitanareo koa ka rassemblement national mifidy ny français mifidy rassemblement national tany Madagascar. Ça la France aux Français et Madagascar aux Français quoi. Ça n'a jamais été Madagascar au Malagasy amin'jareo. Et aza mieritreritra koa hoe tsika fa ny merina koa tafavoaka. Rehefa mahantra kely tsisy vola tsy ohatran'le raha vatomanga tato zay fa maniny maniny tsy ho tafavoaka. Ils te feront juste miroiter hoe ouais enao koa mety ho mpanakarena fa tsy ho mpanakarena zany. C'est tout. De ny mahantra ny merina koa dia ho faty. Ny zavatra tiany koa dia ny exterminer an'iny tanareo le mpanjaka le taranaka mpanjaka taloha le mpanjaka reraka le nanaiky nataony nanota sy tany le Andry Rajoelina ny rovany reny koa ça va partir aussi satria izy ny place ny teo Napoléon efa niteny anareo c'est quelqu'un de mégalo. Il veut être Napoléon, il veut être comme Napoléon. C'est Léandre Razuel. Et en fait, on lit. Il faut faire qui n'a pas autre chose. Il faut faire qui n'a pas eu feu de route en tassi. Ten ça va faire ma première télé intellectuelle pour la manaïque pour rien. Ça me fait rire. Ça me donne envie de foutre une chiffre dans leur gueule la mitaine. Satria tondrombelona pour l'autre seo intellectuel fa manne manon pour mapitika izy Madagascar pour ce sont des sales mignons zany tanareo zany mignon zany le lehilahy le leny mpanjaka zay ny atao hoe mignon raha tianareo fantatra ny mignon zany lehilahy mivarotra ny vodiny ho amin'ny mpanjaka. C'est nous mignon amni. Donc je continue. Voilà. C'est nous. Il faut ça va tu faire télé tamzay tombola tsy mifo ihany. Raha mieritreritra koa ny foko merina ho zany hoe de mea ce sera avec les karana. Tanareo le faty karanareo le karanareo ny anjaka amin'ny tantsika ao de ny merina lisana anankiroa ny famian'le Rajojo ny fianakavian'le Rajojo de ny fianakavian'le Ravatomanga. Le reste ça compte pas. Tsy ny zanako tontolo alany natsangany koa no tafiakatra eo. Donc zay no resaka tsika androany asy veritreritra sy mieritreritra koa hoe azo place kely sy ny tariny kely. Vous savez pas dans quel tsy fantatra nareo hoe aiza ny idiranareo tesa niditra tesa le lohanareo fa en tout cas ngamba anareo niditra tao amin'ny lohanareo niditra tany amin'ny vodinareo sa ny vodinareo niditra tany amin'ny lohanareo je sais plus fa zay le izy.
Ka izy ary ilay Nicopienne, je dis ça, je dis rien. Ah, on va rien dire. Mais voilà. C'est nous fandehany. Tanjaratsika no mieritreritra. Matoa za mametraka ny histoire ny Madagasikara eto tralala de misy antony foana. Misy antony foana matoa za mampieritreritra mampiverina ny sain'ny vahoaka hoe nisy an'ity de nisy an'ity de nisy an'ity de nisy an'ity de io fa averiny aminareo. L'histoire se répète souvent. De anjaratsika no mieritreritra. Iem tsy mikopier be an'le vendrana ty Monsieur Jupiter be iny. Iny koa ne vendrana be koa. Donc voilà. Très bonne soirée nareo hoenjana ny anina fa ny zavatra hitatsika aloha de hinany amany ndraiky montsika mandritra ny 5 taona fa tsy le hoe mandritra ny 5 taona ny tena mampina ny amany fa efa 50 ans de efa 70 ans 100 ans io en arrière zany tsika niverina 100 ans en arrière zany tsika niverina na 100 ans en arrière ny taux d'alphabétisme tam'izany tsy mitovy amin'ny taux d'analphabétisation. C'était le contraire je crois. Verina ny amin'ny 2 lettres na ny amin'ny 2 sciences samy malagasy le monsieur intellectuel mamaritra tanindrazana sy mampirotsaka pataloha pour daholo de rehefa ianao manompa lansenao no miteny de ny sasany mieritreritra hoe quelle macruelté tena no macruel izy macruel napirotsaka pataloha zany lazana fa macruel na pataloha mipetraka tsara. Zay wa biso be daholo nareo tain'Andriamanitra tain'irasana taizanary tain'fanahelo tain'fanany rano sy ny tany ary ny voa ny rivotra ary ny afo tain'ny fanany kitana sy ny volana ary ny masoandro tain'ny fanany tenanareo ihany nareo nareo no manjaka amin'ny taninareo nareo manjaka amin'ny tenanareo tsisy olona afaka manjaka amin'ny tenanareo fa tsy nareo ihany. Et je voulais dire ny zavatra tiako tenenina rehefa manao zavatra de raha ohatra nareo mieritreritra hoe mety sa tsy mety de jereo foana hoe est-ce que vous pouvez vous regarder devant un miroir. Za koa isan'andro de hitako tsara ny reflet hoe tiako be ty za ty satria sady tsy nanao ratsy tamin'ny olona fa rehefa olona kosa manao ratsy anazy ataoko maniny maniny. Il y a pas de truc. Et je suis très en phase avec moi-même. Fa zay lohany bisou be daholo nareo courage be daholo zay no retour resaka tamin'iny rencontre Léandre Rajoelina tamin'ny le 26 juillet 2024 si les Macron. Ça veut dire qu'inan'ny amany Madagascar. Zay ny dikan'izay inan'ny amany Madagascar. Jereo efa misy mamono tena. Efa misy ny tanareo le resaka le na de resaka le resaka le tanareo le gendarme le namono an'le olona anankitelo de mody lazanandreo hoe mody novana ny rivotra ny mody novana même sur mon poche j'ai dit mais c'est qui cette meuf et taiza ny source nenavy je vois j'envoie source journal télévisé no nalefa quoi. De isan'ny tonga de niteny fa tsy zany ny tena nandeha de mody atao amin'ny teny vazaha de isa hoany nanokatra anazy. Isa no anna de hoe isan'ny source anao de hoe ny olona amin'ny vahoaka teo amin'ny teo source ny raha vahoaka pour ça ny équipe Léandre Rajoelina no niteny an'izany. Tenareo le information efa tena hoe mazava tsara hoe ny gendarme namono olona de mody ovana hoe mpangalatra sy mpanendaka olona nefa talohan'izay tsisy information mihitsy hoe namono olona hono le olona anankitelo na zo nangalana le vola nefa vola kely no tian'le gendarme nangalana tany amin'le olona. Eritreretinareo hoe monsieur manao manœuvre politique monsieur manao hitanareo ahoana re zany midécrédibiliser ny zavatra teneninao efa fomba ny zareo io de autorisent io fanjaratsika surtout nous les panafricanistes là il faut qu'on soit super vigilant satria izy foana zany am'izao satria efa zay zao ny fataon'ny la France hoe discours contre ny zavatra teneninao de manipulena ny vahoaka rehetrarehetra
de lasa nafahenao no mpandainga rehefa avy eo. Tadio tsara fa raha ohatra hoe langy anankiray no averina injato de inona no lasa hoe vérité. Efa fataony zareo io a propagande, efa hainy zareo a ny anarana tamin'ny Allemagne nazie. Lasa mieritreritra hoe taizany ny anarana ny propagande sy ny communication, les meilleurs propagande et communication, ça a toujours été ni nazie ni Hitler. De io no nangalana tahaka jusqu'à maintenant na resaka publicitaire de nazie nametraka anazy en place. C'est eux qui ont été les premiers à utiliser le cinéma pour leur propagande. Cinéma, non, que tout ce qui est visuel, télévisuel. Le grand écran, l'écran, le petit écran et tout le tralala. De mbola zay ny ampiasainy zareo de anjaratsika no micontra an'izay. Fa il faut être très vigilant. Zay fa au tep daholo nareo a. Je me suis trop allongée. Azafady raha ohatra hoe lava loatra ny zavatra noteneniko. Fa c'est important. Je voulais juste me contenir sur le texte fotsiny hoe iny satria fatako tsara mihitsy hoe manomboka lafo ny mégane à Madagascar. On est en guerre, Fossette, on est en guerre. C'est les rebelles. Les rebelles, ce sont les terroristes à nous. À tout pays, la France, Stéphane, la France, entre les femmes, t'as la petite bataille entre les femmes, c'est les rebelles. Rebelles. T'es à la en Ukraine. Nandefa ni sultany ni Soudan, fantatrareo tsara hoe ça se passe comment aussi au Soudan. Faut comprendre la géopolitique hein. Des Ukrainiens le meilleur sultan c'est pas sur les terres ukrainiennes mais sur les terres africaines. Qui era en Ukraine ça s'est déplacé en Afrique. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que les États-Unis tsy maharaka la Russie tsony. Raha resaka hoe armement, raha ohatra misy guerre contre les États-Unis et la Russie, de manne les États-Unis. De tsy maintsy hoe manao guerre kolaka. De manne koa la France. Le izy miteny hoe bombe atomique anany io rapide be le endry zareo. Efa noteneniko anareo hoe efa nanao anjareo essai oa le izy sur les pôles. De voahitany zareo satria sy ny zesta be io ny dirigean'ny arme atomique contre la Russie de ozy izy la Russie mipetra tsara de nalefany zareo ny essai indray fotsiny. Iny fa nanomboka nitsatsaka satria ny technologie russe efa lavitra be surtout au niveau de l'armement lavitra be par rapport à ny technologie vazaha sy ny technologie ny ONU. Donc les Français et les États-Unis sont tarina. C'est pipi de chat. Raouacha Miskera qui va s'en sortir. C'est la Chine et la Russie. Ratina Reoufatach. Tu sais, moi, on a se déplacé en Afrique, ça va. Enfin, contrairement à ni bloc assassin, bloc ouest atamni dans les années 80, 90. Surtout 70, 89, ça. Des dates du tsar. Ce sera la Russie qui gagnera. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes plus dans l'ère du Poisson. Nous la raha tsy nisy andro Russiana tsy tafavoaka en Europe. Raha tsy nisy an'ny guerre tamin'ny Seconde Guerre mondiale, raha tsy nisy andro Russiana de c'est sous les joutes nazies en Europe am'izao. Seconde Guerre mondiale raha tsy nisy ny colonie mbola sous les nazis en Europe am'izao. Colonie nalavitra ny la France. Nefa colonie natao manne am'izao. Tout va se renverser. Nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est manaraka an'ireo olona manne reo tena nemanina. Tsy resaka vola be io fa resaka spiritualité. Ny vola be manaraka fotsiny rehefa avy eo.
J'ai toujours dit nefa mitena zana de tsisy anina mihitsiny ka tena izany mety angamba tsy mba mijery an'le discours na grand personnage de tout le monde entier tsy mba mijery zany hoe discours na grand personnage zay fa ahoana fa inona no natonga anao na mampanakarena anao fa maninona anao tonga anao hoe maha-président anao fa inona le izy de tsisy nahazo sa nieny tamin'ny voto daholo sa nieny tamin'ny tay tsisy nanam-bolo reo fa nanana projet zay hoa mpisobe daholo nareo a au tep.